ry hafa fireneny mba tomba saina daholo de toisantsika any ale teny fa za moa de tsy maintsy mananatatsika foana izao fa ho ampidiko any amin'ny tany zay nomeko ny razana izy indro izao aniraka mpanovo maro iava zay amovo azy ary rehefa afaka izany de aniraka mpiaza maro zay hiaza azy any atedimbohitra sy ny avona rehetra ary ny atsefatsefaky ny aram-bato mpamovo moa zany ty zany hoe zany mpamovo zany ngamany hoe mpanenjika ve dikasa tsy de tsolo le teny gasy mpamovo zany zay zany hoe injehako mihitsy nareo izy dada iavary tsy amelako mihitsy reo raha tsy potika fa ny masoko dia mijery ny aleny rehetra ka tsy miafina mitavako mihitsy ny zany ary tsy takona amin'ny masoko ny eliny alohan'izany nefa dia hovaliko avy sasaka ny elony sy ny fahotany noho nandotoan'ny taniko dia ny namenohan'ny lovako tamin'ireo fatiny sampony sy ny fahavetavetany ireo tezy tramo mihitsy ny dada iava lazay ny fahafatiny sampony mihitsy atezerana nge zany any hoe samposampo fatiny samponareo to nentinareo aty ohatr' zany nanompo Andriamanitra tsy izy ny zanak'Israely ratsy be ny zany za tena mampitodika ny sainareo rehetrarehetra ndeo tsika hitodika fitiavana anareo zao Andriamanikafadolo ny atsonao rehefa tsy iava ny atsonao Andriamanikafo io ary mendrika no potehina koa ianao de zay no mahatonga ny hoe ho arantsika amin'izay hoe nanomboka teo satria Roany dada iava ny zanak'Israely tsy nisy nahay ny antso anazy tsony zay ny afarany no ny am'ty Andriamanikafo natsony zareo ty tena tsisy nay ny antso anazy tsony ndray tsy rehefatsika amin'izay ny tena Andriamanitra hoe tsy misy mahafantatra azy tsony ny olona de ny zanak'Israely foanatra any amin'ny famonjena ho any zanak'Israely isy atoko fahenina vakitsika ndray nisy atoko fahenina manoko mendinin'ny fahasivy ika vakitsika hoy izy mandehanaka nazao amin'ity firenena ty hoe mandrenesa mandrakariva ihany ianareo ka nefa aza mahalala mijereva mandrakariva ihany koa ianareo nefa aza mahafantatra ataovy adala ny fonyity firenena ity ary ataovy lali dalovana ny sofiny ary ataovy mikimpy ny masony fa andao ahita ny masony dia andre ny sofiny dia alala ny fony dia hibebaka izy ka ho sitrana eto zany tenin'Andriamanitra dia efa nametraka mihitsy hoe ataovy adala ny fony reo olona reo rehefa avy ny menimenina zany dada iava hoe ho aripako nareo fa tena nanompo sampo nareo ny antso Andriamanitra tsy izy nareo nanao ny adalana faratampo nareo dia namoa zany raha tsy efa manao no foana dolo koa nareo rehefa tsy ahiavanina tsonao dia efa manompo sampy ianao ny dikan'izay rofon'izany efa ny alany katolika romanina sy ny protestanta le anarana hoe Iavezy Jehova fa misy mbola tsy nanalany azy aty izy manana boky hafa mihitsy fa eo le fantena mipetraka hoe raha tsonao ny Andriamanitra Abrahama mahina tsy ahiavaniny etsonao fantena mipetraka aminareo zay ty miantso Andriamanitra koatra ny ahiava io satria ny rahantsika nijery mihitsy ny originalina le anarana tao bokyny jiosy ny raisitsika mihitsy ny hoe raha ny bokyny jiosy dia tany amin'ny taona moins 2000 sy ny moins 1500 tano any ny bokyny Abrahama sy Mose fa raha ataontsika hoe raintsika etsoa ny boky hafa raha ny bokyny Silamo taty amin'ny taona plus 600 ty izy ary ny tokony ho arantsika tena hoe tena mila mipetraka maso tsy miangatra sefo tena be fitiavantsika hoe tena hoe raha tena nompo ny Andriamanitra Abrahama maro ianao izy ny tokony ho arahany ny teny tany aloha tany ve zay ten'ny Abrahama mivantana sy ten'ny Mose mivantana ty izy mianakareo na hitana azy voalohany iny sa le tenin'olona taty orina taty zay taty amin'ny taona plus 600 ty no tsara tsy miangatra tsika na ny tenny tao amin'ny katolika romanina sy ny protestanta fa saingy zareo efa nanalany azy fantahina mipetraka mihitsy n'izay fa zay hoe tonga Elia hamonjy sy hanavitra mbola tsy ndriko mafy aminao mihitsy nyzany teny zany hoe hamonjy sy hanavitra zany Elia zany solo tena n'ilay Andriamanitra Abrahama iaiava
ny raha namonjy ny olombelona ampafantatsa ny olombelona hoe tega ny adalàna nataonao e. Mbola anao adalàna ihany ve anao dia ho fay ohatra ny Israely ihany. Fa tena ny faiziny io iayava io tsy nge ny Israely ihany. Ianao ve mitady famaizana ohatra nazo anazy? Fa ny tena napetrako aminareo rehetra izay mandray azy manerana an'izao tontolo izao. Eliany mametraka fahantena aminareo olombelona eto ambonin'ny tany, dia eto amin'ity planeta terre nareo ity, ianareo olombelona, mbola sahanareo ve nanimbazimbana io Andriamanitra Abrahama? Fa fanazimbazimba anazy ny fanovana ny anarany. Raha iayavany ny antsoiny Abrahama anazy, azo ovaina intsony izy fa manimbazimba ianao ro vovanao zany. Ary raha iayavany ny antsoiny Mose anazy, mbola manimbazimba koa anao raha ovainao zany satria mpaminany lehibe anankiroa nge ireo niaraka tamin'ny iayavany. Ka ahoana moa anao ny anazimbazimba ny anarany io, ovainao zavatra hafa ny izy, dia amoronanao zavatra hafa mihitsy ny izy. Tsy matahotra ve ianao? Aza miantso any Andriamanitra Abrahama aloha rehefa zavatra hafa ny antsonao fa tsy mety a. Tena tsy mety a. Ary milaza aminao fa tena tsy mety a. Fa ifandonana amin'izay ianao dia ianareo. Fa Andriamanitra Abrahama zany tsy azo sangina mihitsy zany. Andriamanitra zany ary tena izy zany. Ka mamerina ny sainareo olombelona mihitsy ny hitodika any amin'ny tena hoe mba jerevo amin'izay ny manina. Fa ny zanak'Israely izay niaraka taminy rehefa nandika ny teny sy naniotra anazy ary niantso Andriamanikafa hatrany dia tena nataony fay mihitsy. Hitantsika tsara fa tena voaroka anie zareo e. Ary tena fay anie zareo e. Lasa niparitaka manderan-tany ange zareo e. Ary tena fay izy. Hitantsika tsara zao nanaovan'ny Hitler anazy tamin'ny taona ady lehibe nisy tany aloha tany ireo. Tamin'ny ady lehibe faharoa angamba tsy haiko na voalohany na faharoa tamin'ny jio Hitler anazy iny tamin'ny ady lehibe faharoa. Zava-doza mihitsy anie. Anjarantsika ny mieritreritra amin'izany sary rehetrarehetra zany hoe tsy mamela masana io Andriamanitra Abrahama io rehefa tena tezitra. Ary tena tezitra izy zao satria ahoana moa ny anarany kosa raha natsoina hoe iayavata ny aloha tany. Ary zareo ary rehefa mira dia manao hoe haleloia. Dia zany ihany anarany, iayavany dikan'izay. Ahoana moa lasa miova izy tokoa hoe lasa hoe Allah, lasa hoe Jehova, lasa hoe Yahvé. Ahoana moa natao an'izany kosa izy? Tena tsy mety kosa ilay zany. Ary profon'izany tsy misy afaka fahotana ny olona. Nefa ny io Andriamanitra io tsy tia fahotana mihitsy io. Io ny vakitsika tao amin'ilay Esaia 5:20 sy ny 2 hoe ny tanany avady tsy feo fa mavonjy ary ny sofiny tsy ladalovina fahamarita. Fa ny eloko ny hevitra mamisaraka taon'Andriamanitra nareo ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo dia tsy mihaino anareo izy. Izany hoe io Andriamanitra Abrahama io zany dia miantso anao mihitsy hoe tsy hainao mpanota zany izy. Raha vao novainao io anaran'io dia efa mpanota ianao ary izay no nandringana any amin'Israely ihany. Raha vao novainao io anaran'io dia efa nanota ianao. Satria ny teny ny mpaminany Israeliana hoe ny voninahitro tsy meko ny hafa mihitsy. Ka tsy ekeny io Andriamanitra io mihitsy zany hoe anarana ovaovaina izany. Raha vakitsika ny boky ny 10 Jiosy. Raha niresaka tamin'ny Israeliana izy tamin'izay fotoana izay ka nanome ny fanekena voalohany. Izay nifanaovany tamin'ny zanak'Israely dia izao ny voalaza ny lana hoe aza manana Andriamanikafa fa izao rery ihany. Izay ny voalaza ao anatin'ny 10 Andriamanitra io mena ny zanak'Israely. Izany hoe tsy ekeny mihitsy zany izy Andriamanitra hidobly anazy any na ovainao ny momba anazy. Rehefa iayavana anarany dia iayava hatramin'ny farany. Ao vakitsika amin'ny bokin'ny Exodosy. Exodosy 20 andiny voalohany sy ny faharoa ary ny fahatelo. Dia nilaza zao teny rehetra zao Andriamanitra ka nanao hoe ty le tenin'ny Mose ty a. Ary raha vao mino any Abrahama ianao dia mino any Mose satria Mose sy Abrahama mitovy. Andriamanitra ray naniraka anazy mianaka. Ary raha vao mino any Mose ianao dia mino any Abrahama dia mino an'ity tenin'ny iayava ty le Andriamanitra Abrahama sy Andriamanitra Mose. Fa izao ny tenen'ny tato. Dia nilaza n'izao teny izao izy ao amin'ny bokin'ny Sefer Torah ny Jiosy. Araka ny Exodosy 20 hoe Shemot chapitre 20. Shemot moa zany dikan'ny Exodosy amin'ny teny Hébreu. Izao ny ava-Andriamanitrareo izay nitondra anao nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta tamin'ny trano nandevozana.
eo moa zany dia efa nametraka ny définition io andriamanitra abrahama io fa io andriamanitra io dia nitondra ny zanak'israely a nivoaka avy any Egypta tao amin'ny trano nanandevozana anazy. Apetraka aminareo rehetrarehetra izay miantso ny andriamanitra anareo any nareo hoe nareo ve ilay andevy tany Egypta sa ny Israely any? Manontany tena daholo amin'izay rehetrarehetra, na malagasy io, na anglisy io, na frantsay io, na afrikana io, na arabo io, na sinoa io, na japonais, na amerikana, hoe ianareo ve ny voalaza tamin'ity teny ity sa hafa? Dia voalaza ny ten'Andriamanitra fa ilay Andriamanitra dia tao amin'ny Israelianina mihitsy no niasa araka ny tenin'Andriamanitra Abrahama tamin'ny Mose hoe izao no iavahandriamanitra ao izay nitondra anao nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta tamin'ny trano nandevozana. Raha ity teny ity zany dia mazava fa izay andevo no miaraka aminy ka andevo tany Egypta. Ka ianareo ve mba andevo tany Egypta? Ianareo rehetrarehetrareo ve mba nisy andevo tany Egypta? Fa izaho manokana aloha dia milaza fa tsisy andevo tany afa-tsy Israely rery ihany ny andevo tao Egypta. Araka ny voalaza ny tenin'ny Andriamanitra ny Abrahama ary nisoratany dadabe Mose. Fa i dadabe Mose izay tena mpamina an'Andriamanitra dia niteny fa io Andriamanitra io a dia nitondra ny zanak'Israely niala avy any Egypta tao amin'ny trano nandevozana. Raha amin'ny andininy fahasivy ambin'ny folo mantsy ny Exodus 19 andiny voalohany. Tamin'ny volana fahatelo taorian'ny ialany zanak'Israely tany amin'ny tany Egypta dia tamin'ny andro izany no natongavany tany amin'ny efitra Sinay. Ao amin'ny efitra Sinay zany zareo amin'io, zareo Israelianina zany. Dia tao amin'io efitra Sinay no nanomezany dada Iavany ny didifolo an'zareo any Israelianina. Dia reto Israelianina reto zany satria ilay nivakiako tao amin'ny andininy fa ao amin'ny toko faha 9 teo. Reto Israelianina reto zany lay andevo tao Egypta dia ireo ilay nentina nivoaka. Io izy ny dada Iava hoe izaho no Iavahandriamanitra ao ilay nitondra anao avy any amin'ny tany Egypta nivoaka avy ao amin'io trano nandevozana io. Mazava zany fa ny mahafantatra an'io Andriamanitra io dia ny Israelianina. Noho izany tsy maintsy ny boky ny Israelianina ny jerevantsika ny momba azy. Fa tsy azy hoe ary amin'ny boky tsy fantatra ary. Ka misy teny hoe izy io mba mahafantatra an'io Andriamanitra io fa nisy ny teny tamina, resaka tamina, nisy ny seho tamina. Aza miditra amin'izany fa ny teny mariny Abrahama kosa dia misy mazava hoe izao ilay Andriamanitra Abrahama ilay nitondra anao nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta. Nihetsoana zany Andriamanitra Abrahama zany Iavany nihetsoana taminy ao amin'ny bokin'ny Jiosy. Dia izay no tonga amin'ny teny hoe io anarany Iava io dia misy an'izao teny izao ao amin'ny andininy fahatelo. Aza manana andriamanitra fa izao Iava ihany. Zarery zany no Andriamanitra ao Iava no anarako dia aza asiana andriamanitra hafa intsony ankoatrana mazava be izay. Eto zany Elia dia miteny amintsika mihitsy hoe aza miantso andriamanitra hafa intsony ianao fa ny anarako efa hainao Iava no anarako. Ka aza miantso hafa intsony ianao. Nanina nefa nareo ny antso hafa? Dia misy mantaiza moa ilay antsonareo? Dia samy mandinika. Aza efa nanome santionina ny teo. Misy ao miantso hoe ala. Tsy izay ny anaran'ny Andriamanitra araka ny voalazan'ny soratra masina any Jiosy. Misy miantso hoe Jehova. Tsy izay ny anaran'ny Andriamanitra io araka ny voalazan'ny soratra masina any Jiosy. Bokin'ny Abrahama sy bokin'ny Mose sy aferitoran'ny Jiosy. Misy miantso hoe Jehova. Tsy izay ny anarany io. Misy miantso hoe Yahvé. Tsy izay ny anarany io. Fa ny anaran'ny etsony Abrahama azy sy ny etsony Mose anazy dia mazava be hoe Iava. Zay. Mahafantatra azy tsara mihitsy zany Abrahama zany. Mahafantatra azy tsara mihitsy. Andriamanitra Abrahama izy. Andriamanitra Mose izy. Fa i Mose moa tena nizingizina mihitsy ny amin'ny fahalalana azy. Tena fantany tsara mihitsy. Satria raha miteny hoe Andriamanitra Abrahama dia mahafantatra azy Abrahama. Andriamanitra Mose dia mahafantatra azy Mose. Iza ny anarany? Iava no anarany. Dia ahoana nefa nanao nanova? Fanontaniana apetraka aminao nanina ianao nanova? Iza no teny taminao ho vao io? Iza no teny taminao hoe hovainao io? Fanontaniana apetraka aminao rehetrarehetra mihitsy izay. Fa tsy moramora amin'io Andriamanitra Abrahama izao zahatra nataonao izao. Satria efa teny izy hoe aza manana andriamanitra hafa fa izarery ihany. Ary namafisina izany tamin'ny boky ny mpaminany.
araka ny tenin'ny mpaminany ary boky nisy afaka itsika miaraka ndray boky nisy dia manasanao foana miantso anao anaraka an'le teny Isia 48 48 11 48 11 49 11 48 11 izao ny voalaza no ny tenako eny no ny tenako ihany naovako an'izany indrisy lotoina ny anarako fa ny voninahitro kosa tsy omeko ny hafa tena lotoina mihitsy ny narany dada Iava lasa novainareo raha iay Iava ny tokony hiantsona azy mandiny teny nareo na ninona novainareo anarana io fa efana avy aiza iza nanomenareo an'io valy teny menanao ny adverseran'io Andriamanitra Abrahama io nanomenareo an'io lay natonga ny dada Iava tezitra foana hatramin'izay ary vokatry ny atezerany dada Iava amin'izay teo amin'izay nareo nanararoatra rehefa tezy dada Iava dia nisitaka tamin'ny zanak'Esy tsy nety niaraka tamin'ny tsony teo amin'izay nareo ny olombelona tena nampalelo mihitsy ilay zahatra nyseho nalain'zareo amin'izay dia namorona anaran'Andriamanitra amin'izay izy teo daholo ny nivoahan'ny anarana be dia be natsoinareo olombelona oka daholo ny karazan'Andriamanitra be dia be indrisy mampalahelo zany hoe nararotiny sasany le fisitany Iava malala tamin'ny zanak'Israely Iava le Andriamanitra Abrahama le Andriamanitra Mose rehefa niala tamin'ny zanak'Israely izy fa tezitra dia nararotina amin'izay le fialana satria tsy nahafantatra azy tsony zanak'Israely dia nararotina koa le tsy fahalalana dia novaina amin'izay le hoe Allah Jehova Yahvé sy ny maro samihafa izay tsy voatanisy misy mamorona be dia be any fa reo moa no tena malaza reo dia izay natonga ny hoe tia ny santionany ity fefa be dia be zany ankehitriny mampalahelo mendrika ny potehany izao tontolo izao ary tena rary ny raha ho potehina amin'izay nareo rary zany hoe fiza moa anao zany mianatra amin'ny teniteny takan'ity ity nateo hoe zandry ny Yahosoa lay iraka ny Iava lay misolo tenina n'lay Andriamanitra Abrahama Iava no anarany lay nambaninareo sy nataonareo tsinitsininy ty izy ty tsy matinareo zany anarana zany olombelona ihany nareo ka mipetratra fa ny tompony aina no miresaka aminareo ary ny tompony fanahy tsy moramora zao nataonareo zao naninona nataonareo an'izao ny Andriamanitra maro manao revitra ely aho hoe rehefa tsy teo rigana raha tsy teo aripaka verena amin'ny Iava nareo fa tsy misy manam-pahefana amin'ny teny tany ty fa tsy Iava rery any izy ny Andriamanitra Abrahama Andriamanitra Mose manolo anao hitodika anao riverina mba tonga zay isy toko fa teny moa zany efatra amby enimpolo no vaketsika Isia 64 hoe nanomboka tsy misy ny antsonarany dada Iava antsony ny olona satria tsy afaka miantsona rantsony satria tsisy famonjeny antsona ny zanak'Israely tsy misy afaka miantso ny anarany Isia 64:6 tsy misy miantso ny anaranao na mifohy fikitra aminao fa efa nanafina ny tavanao taminay ianao ka nandevona anay noho ny amelokay tsy afaka miantso tsony ny anarany dada Iava ny olombelona dia ny Israely ihany tsy misy miantso ny anaranao tsony na mba hifohy marainaka hifikitra aminao ina ny antony nafeny dada Iava ny tavany ka tsisy afaka miantso azy tsisy afaka miresaka aminy zay ny zava-misy zay nampalelo le tantara tena nampalelo mihitsy dia mbola nytoy ihany ny teny hoe tsy nahafantatra azy tsony hatrany amin'ny zanak'Israely zany hoe vakitsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny bokin'ny Jeremia 4:22 Jeremia 4:22 dia miara-mijery indray zany tsika zay Jeremia 4:22
andininy fa roa amby roapolo inge vakitsika ny teny Jérémia 82 fa adala ny oloko izao tsy mba fantany tsy fantany intsony dada Iava zaza tsy misy saina izy tena tsy misy saina intsony very zany ny fahalalana ny dada Iava sady tsy manam-pahalalana raha ny anao ratsy dia endry izy fa raha ny anao soa kosa tsy fantany intsony mazava zany ny teny eto fa tena tsy mahafantatra ny dada Iava intsony ny zanak'Israely teo le nararotina amin'izay ary ny zava-doza aza raha sendra misy miantso ny narany dada Iava dia ny tenenina hoe aza miantso an'izany intsony fa so maty eto ny hafarany maty mihitsy ny hafarany raha vaketsika ny bokyny Amosa toko fa enina angambany izy enao vakitsika kely zay Amosa toko fa enina andininy fahasivy vakitsika kely aminarany Aosoa Amosa izay misy an'izany Amosa zany toko fa enina dia manomboka amin'ny andininy fahasivy hoe teto no nahatonga ny olona nanararoatra nanovany eo amin'izay dia ny olona tsy matahotra ny eo Andriamanitra Abrahama mihitsy Amosa toko fa enina andininy fahasivy ka hatrany amin'ny andininy fahafolo ary raha misy folona sisa ho an-trano iray dia samy ho faty ireo io zany le ozina hoe ho ataoko maty mihitsy nareo androany hoe enjehako mihitsy ireo sy dada Iava vonoko nareo ary ny havan'izay matina izay mandevona azy dia ambetany faty ka dia tondra azy hiala ao an-trano hoe avoaka zany le faty zany satria maty ireo dia hiteny amin'izay ao anaty trano hoe mbola misy ihany va ato aminao zany hoe mbola misy olona maty ihany ve eo dia hoy izy hoe tapitra dia ho valiana hoe manginona re fa tsy tokony ho tonoina ny anaran'ny Iava hoe aza tonoina ny anaran'ny Iava fa raha vao tonoina io dia maty eo indray tsika zany hoe tena tsy misy fahefana iantso ny anarana intsony fa tena lasa danger de mort no miantso anazy raha ho any zanak'Israely nanomboka teo ny Israelianina ilay tsy nahafantatra azy intsony ary tsy nahalalana azy intsony ary tamin'izany fotoan'izany tokoa dada Iava no nanao ny lehilahy amin'asa hoe ny oloko hahafantatra ny anarako dia izay hitenenako hoe ity aho satria ny Israelianina efa tsy afaka hafantatra intsony noho ny amiatezerany dada Iava dia ny mpiteny mihitsy ny fahalalana azy ka vita ny dada Iava hatrany amin'ny naniraka Nebokadnezara hanapotika ny tempoly izay misy azy vita ny hatrany amin'ny fanapotena ny tempoly noho ny amiatezera ka rehefa tsy teo potika ohatra nanjony Israelianina petra tsara ianao aza miseho anao mahery ianao no miseho matanjaka ianao fa tsy matanjaka zany ianao olona ihany ianao fa taditio ary lehibe ilay mibaiko ny sainao fa ny foroniny ianao Iava ny namorona ilay dada malalako dada ny Elia zany ilay naniraka ny Eliako dada izy ve Andriamanitra izy ve tsy atao dadako anao daty fanajana azy zany ary marina zany zay ny zavatra misy zay ka inona ny sary mipetraka zany amin'izao tsika miteny izao fa raha ny sary mipetraka dia hoe rehefa tsy afaka niantso an'io Andriamanitra intsony ny zanak'Israely ary tena tafasaraka tamin'ny dada Iava araka ny teny hoe indro ny tanany Iava tsy fifa mavonjy ary ny sofiny tsy ladalovana fa mahary fa ny helokareo no hevitra mampisaraka anareo ny Andriamanitra nareo ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka tsy miaino izy izay teny izay dia porofo mitohaka amin'ny tendantsika fa tsy mety miaino ny mpanota io Andriamanitra io zany hoe raha vao novainao io anarana io efa mpanota ianao ary tsisy Andriamanitra miainanao zany io tsy miainanao zany io Andriamanitra Abrahama io reraka ao fotsiny ny antsoantso itabataba azy anao zo fihetsiketsena maketsy maka fa tsy miainanao zany io Andriamanitra Abrahama io zany lany andro eo fotsiny ianao fa raha Andriamanitra tsy izy dia miaino anao fa nazafaiko hoe ary io nge natezitra ny dada Iava io no natezitra anazy ny fihetsoan'Andriamanitra tsy izy natonga ny atezerany dia zao nefa samy miantso Andriamanitra tsy izy daholo nareo nefa manomy Andriamanitra Abrahama aza manono tonona le Andriamanitra Abrahama na Andriamanitra Mose rehefa tsy hiteny hoe Iava le anarana fa tsy izy daholo ny ankoatran'izay tsy izy kategorika mihitsy ny Elia miteny fa tsy izy ary rehefa tsy izy dia tsy izy
ianao mila mieritreritra sy mandinika amin'izay manaraka amin'ny marina fa tsy ianao no mbola iziriziry amin'ny zavatra tsy mety ataonao samety tonga sainy fanavotana fanaty fa tompony fanangy io iay ava io e ary izy nilaza fa ny fanahy izay manotra dia ho faty rehefa teo faty izany ny fananao a mipetra ihany amin'io anarana tsy izy io enao Ezekela 7:10 hoe ny fanahy izay manota izany ny fanahy izay mbola miantso Andriamanitra tsy izy dia ho faty ary rehefa natoroko anao ny antony tonga ny anarana nipotra rehefa nanomboka tezitra io dada Iava io dia niova ilay izy indao loha jevantsika koa ilay hoe ny fanahy izay manota no ho faty dia ny anankiray ilay hoe ny rano mihitsy Nebokadnezara nandoroany tempolony mampatsifika anazy teknisiana na somary adiny kely zany zay zary zay atao tsy aloha jery amin'ilay Ezekela 18:4 zany no vakitsika voalohany Ezekela 18:4 indro ahy ny fanahy rehetra toy ny fanahy ny ray dia toy zany koa ny fanahy ny zanany samy ahy daholo ireny ny fanahy izay manota no ho faty zany hoe raha misy fanahy manota zany a dia ho faty io fanahy io ka fahotana ny natezitra n'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely ny fahotan'ireo zanak'Israely nanompo Andriamanitra tsy izy niantso Andriamanitra hafa tany dia fatezerana potika fampitehana rehefa tsy teo potika ianao fa andro farany zao velamy Andriamanitra tsy izy iverenina amin'ilay Andriamanitra Abrahama antsoiny anarana hoe Yahva iverena amin'ny Andriamanitra ny Mose ilay antsoiny amin'narana hoe Yahva fa ray ihany ny Andriamanitra izy mianakary tena fitiavana izany teneniko izany fitiavana ny te-hamonjy ianao satria manino efa mandeha any ny loza amelanareo olombelona efa misy eo ambony lohanareo efa misy eo ambanin'ny taninareo efa misy eo akaiky ny tombotronareo efa mandeha ny daholo ny loza dia teny amin'ny rivotra efa misy feny loza amin'ity taninareo ity amin'izao ry tenenako izao ny fikaponena eny aminao eny sisa ny andrasanao rehefa tsy hitodika ianao dia amely ireo dia ny mbola misy ny fotoana maiza ny fiainana fa fitiavana izany ataon'ny Elia zany tena fitiavana izany mbola misitona anao foana hoe mba miverena fa ampy izay nanome pirofo za nomeko mihitsy le ty daholo ny fotin'ilay izy tatony navoanareo mbola jerevantsika daholo zany rehetrarehetra zany hoe menono ny tenin'ny mpaminany Israely any zany hoe jerevantsika io tena ny potehiny dada Iava amin'izay hatrany amin'ilay tempolony raha vakitsika ny bokyny Jeremia film izy 52 amin'izy Jeremia 52:11 angambany izy hoe potehiny dada Iava mihitsy ny tempolo tao Jerosalema hoe Jeremia 52 angambany izy indray zao teo amin'ny indininy hoe vakitsika manoko amin'ny indininy fafito 52:7 ka hatrany amin'ny Jefia France 7 8 9 10 11 angambany izy 10 vakitsika andiditsika eo ny avaran'izy zay ary nisy voabanga ny tanàna dia nandositra alina ary ny miaramila rehetra ka niala tao an-tanàna tamin'ny lalana mankany amin'ny vavahady tany elanelan'ny mandaroa izay eo anilan'ny sahany mpanjaka fa ny Kaldiana no manodidina ny tanàna ka nandeha tamin'ny lalana mankeny amin'ny tany ay ary ny miaramila ny Kaldiana nanenjika ny mpanjaka ka natratra ny Zedeka teny amin'ny tany ay ary Jeriko dia niparika nandao azy ny miaramilany rehetra ary voasambotra ny mpanjaka ka nentina niakatra ho an'ny Babilôna ho any amin'ny mpanjaka ny Babilôna tao Ribla any amin'ny tany Amata ka dia notsaraina tao izy ary ny mpanjaka ny Babilôna namono ny zanakalany Zedeka teo masondrainy ary ny mpanapaka anjodrina koa dia nivonoany tao Ribla ary nompitsiry ny mason'ny Zedeka dia nafatotry ny mpanjaka tamin'ny gadra varany izy sy ny maro samihafa io zany hoe nivonoany zareo esa moa hoe amin'ny 7:10 20 ny toizatsika ary tamin'ny andro 10 tamin'ny volana 15 tamin'ny
taona 7 nanjakany Nebokadnesara mpanjakany Babilôna dia tonga tany Jerosalema Nebosaradana lehibe ny mpiambina mpanompo ny mpanjakany Babilôna 1 ka nandoro ny tranony ava sy ny tranony mpanjaka mba amin'ny trano rehetra tany Jerosalema dia ny trano lehibe rehetra dia nodorany tamin'ny hafa avokoa zay satria dada Iava mihitsy naniraka anazy hoe nadory rehefa tehitra zany hoe dada Iava io dia tonga amin'izany sary zany ary miomana ny dikan'izay io ny profy fa nitapahany mihitsy ny fifandraisana tamin'ny zanak'Israely naseny doriny Nebokadnezara mpanjaka mihitsy izy zay le rikatra amin'ny Jeremia 5:20 noinge vitsarivatsika izy teny zay Jeremia 5:20 hoendro Nebokadnezara mpanompo manompo amin'nydininy 9 koa izao no lazay ny ava tompony maro noho ny tsy henonareo ny teniko ry Israelianina satria Israeliana io resany io dia indro ampanalaiko ny firenena rehetra any avaratra sy Nebokadnezara mpanjakany Babilôna mpanompoko azay ny fampanompony mihitsy nefa zata sady olona mpanompo sampy io ny tena biby be mihitsy hoy ava ary hoentiko amely an'ity tany ity izy sy ny mponeto mba amin'reto firenena manodidina rehetrareto ka aringako tokoa ireo ka ataoko figagana sy zavatra mampisitrisitra sady horava mandrakizay ary dia tsahatra eo ny feo mifaly sy ny feo miravoravo sy ny maro samihafa zany eo zany hoe nasainy dada Iava nobataina avy any mihitsy Nebokadnezara hoe asio io dia poteo ireo Israelianina reo dia nipoteny Israelianina tokoa ary reo poteonareo Babilônianina io Israeliana io dia tonga tokoa izy moa i Nebokadnezara mpanjaka dia nanapotika ny tanana ny Israelianina dia nidory rehetra any amin'ny tranony Iava mihitsy nidorany navelany dada Iava nidorana amin'izay hoe dory io fa tsy araka amin'ireo intsony zay zany rehefa tehitra io dada Iava io ianao ve tsy tonga saina amin'izany ianao efa fantatra hoe nana fa Iava ary ianao efa mpanota mpanao ratsy ny atao amin'ny Elia tsy misy olona manao ratsy intsony miaraka amin'ny Elia fa olona parfait ary efa manarivony zany olona parfait zany zay miaraka amin'ny Elia ianao ve mbola te hiady amin'ny Andriamanitra Abrahama io ihany mbola te hiantsy ady aminy ve nefa voapolofo aminao fa tsy izy anie io ohatsonao io Andriamanitra tsy izy anie io ohatsonao io mbola tsy tonga saina ihany ve ianao anjaranao mieritreritra fais ton choix na ianao hiady amin'ny Andriamanitra Abrahama io dia tsy izy ihany no ataonao ary na ianao tonga saina dia hiverina dia verena miaraka amin'ny Elia andao hiaraka amin'ny Elia amin'izay ianao Elia le nendrasan'ny Israely fa zany Elia zany mpanala olona amin'ny fahotana mitondra olona ho tsy mpanota intsony ary mitondra olona ho lasa parfait tahaka ny Elia parfait atsony ianao hitotika hoe ferinany amin'ny dada Maria Iava Andriamanitra Abrahama Andriamanitra Mose reo zany le teny nomeko anao reo hoe tanteraka ny teny fa rehefa tesy dada Iava tena nipoteny ny fiarahana aminy ary teo nararotina amin'izay satria efa tsy misy tsony ny tempolo dia tsy afaka miantso an'le anarana tsony lozika be zany ko tao amin'ny tempolo ny etsona an'io anaran'io dia lozika ny tsy fahalalana anazy lozika ny tsy fahalalana anazy dia novainy olona amin'izay le izy satria io tantara io tany amin'ny taona -500 tany hoany io tantarany natongavany Nebokadnezara io tao -590 teo dia nanomboka ny déportation ny zanak'Israely zany hoe natao sesitany esclave dia nitoyny nandeha tao amin'ny zareo medianina persianina niditra indray koa reny niditra ny grika niditra ny romanina ary taty aorindrinany romanina niditra ny arabo ary teo na tonga ny famoronana n'le anarana ihany koa satria hoe rava le anarana dia namorona koa ny arabo namorona ny anarany hoe ala izy tahaka ny katolika romanina namorona hoe Yahvé tahaka ny protestanta namorona hoe Jehova samy ara namorona ary niforona dao naran'Andriamanitra be dia be rehetra zay efa tsy haitsika intsony nisany amin'ity tany ity samy nanao daholo ny rehetrarehetra zay na tonga nanana profeta ity le marina miverena amin'ny marina daholo
Miverena ao amin'ilay marina daholo fa ampy izay tsy marina nataonareo zay. Ary lazaiko areo fa tena fitiavana zao a. Fitiavana ny hamonjy olona, hanavitra olona, amerina anareo any amin'ilay tena nahary tongotra aman-tananareo fa ny mpanota zay voalaza fa mpanota iny dia tena ho faty ho any amin'ny elongena ho any amin'ny l'enfer, l'étang du feu, ho any amin'ny afo mirehetra mandrakizay ianao. Fa mbola eo Andriamanitra Abrahama io no teny azay hoe ho alefa koa ny mpanota. Izy mihitsy no teny azay tamin'ny alalan'ilay mpamina ny farany hoe Yahoshua no anarany. Jerevantsika io histoirany mpamina ny farany io. Ary aza miteny ary izy moa ianao io ho fantatreo ihany ny tantarako fa rao fotsiny ny teniko fa mamonjy ianao zao tiako atongavan'izao. Soa ho anao zao, izy tsy maniry ho afaka amin'ny fahotana. Fa jereo izay niaraka taminao raha nafaka anao tamin'ny fahotana, ho ve tsy mbola mangalatsy ihany ianao? Ho ve tsy mbola miteny ratsy ihany ianao miaraka amin'izay tomponao hatramin'izay? Ho ve tsy mbola mijangajanga ihany ianao? Jangajanga ianao io manambady be dia be io, jangajanga ianao. C'est de l'adultère. Fijangajangana zany. Raha nanamboatra ny olombelona Andriamanitra dia lasy vavy no nanamboarana anazy. Ary ny tantaran'ny Abrahama dia milaza mihitsy fa hiady masaiva ny razamben'ny olombelona. Vady izy ireo. Ray ny vadiny Adama dia Eva, ary ray ny vadiny Eva dia Adama. Ko mahina tsy miverina amin'io nareo. Raha tena Andriamanitra Abrahama no Andriamanitra nareo a, lasy vavy no namorony anazy dia lehilahy ray manambady vehivavy ray. Ary zay no original zay. Fa niditra ny fonareo no mahatonga anareo manambady be dia be io. Olona maditra zany. Mpijangajanga zany. Mpangalatra mpijangajanga, ny mpanao ratsy mpijangajanga. Rehefa novaina ilay anarana dia efa mpanota zany. Ary ny mpanota ho vonon'Andriamanitra i Abrahama. Io Andriamanitra Abrahama io mihitsy ny hamono anao. Tena miteny anareo mihitsy ny efa fitiavana ho azo. Tsy misangy io Andriamanitra Abrahama io. Izy no Andriamanitra. Verina amin'ny daholo izay rehetra miantso anazy. Iayavano anarany. Ary tsy manota intsony izay miantso an'io Andriamanitra io tahaka ny Elia. Tsy izay rehetra efa niaraka tamin'ny Elia. Satria izay miaraka amin'ny Elia, izay nanotony anarany hoe Elia. Iayavano ny mpaniraka azy. Dikany El dia Andriamanitra, solo tena ny Andriamanitra mandehandeha atao hoe Elia. Raha zavy za manavitra ny rehetrarehetra io. Izy tontolo izao nge zao avotako zao e. Engane mba isan'ilay kilasiny teo vovonjy ianao. Engane konista ao anatin'ilay kilasiny teo afika ianao. Fa ity ny famonjena anao zao teniko zao. Maiza ianao mitodika. Dao anaraka ny Elia. Anaraka ny dada Yahava. Satria Elia nitondra anao ahy. Ho afika ianao rehefa manaiky an'izao famonjena zao. Jereo ny rehefa miaraka amin'ny Elia. Fa manarivony anie. Njaranao mba miditra koa. Mavonjeko koa ny fanahinao. Fa ny fanampanota, ny atao hoe mpanota, dia ny olona nanovana eo anaran'Andriamanitra io dia efa mpanota ianao. Fa mpanota ianao zay. Ny mpijangajanga, mpanota ianao zay. Manambady be dia be, mpanota ianao zay. Mpiteny ratsy, mpanota ianao zay. Mpisoloky, mpanota ianao zay. Mpamono olona ianao, mpanota ianao zay. Mamosavy olona ianao, manota ianao zay. Manao izay hanimba olona ianao, mpanota ianao zay. Andriamanitra mampanota io miaraka amin'io fa mba tonga saina. Fa ny Andriamanitra Abrahama kosa ny tsy tia fahotana. Ary mahakala amin'ny mpanota mihitsy izy vao mivakitsika teo. Izay ny fiafarany teliko a, mazava tsara aminao. Porofoko aminao fa fitiavana izany. Ny Andriamanitra Abrahama zany tsy fisangy zany. Aza misangy an'izany ianao sy ianao sahirana. Olombelona ianao ka mipetra tsara. Fa tsy fisangy zany Andriamanitra Abrahama zany. Izy tena be fitiavana fa tsy azo rarotiny. Ny fampianarana antsika manaraka indray hoe ahoana mihitsy ny tenin'ny Mose indray mikasika ny amin'ny mpaminany. Mpaminany iza ny tokony ho arahana sy hoenona teny. Izay no jerevantsika indray amin'ny manaraka izay. Fa eto antsika dia mahita mihitsy hoe efa tsy mety intsony ilay izy. Tena efa diso be ny Andriamanitra anao. Porofon'izany ianao mpanota io. Porofon'izany ianao tsy mety tanteraka io. Fa ny olona izay miaraka amin'io Andriamanitra io, izay no tonga nazo namonjy ianao, mo tonga tanteraka ianao. Fa io Andriamanitra io mihitsy tsy tia olona maloto.
tia olona mpanota ko nivakitsika telo izy oringany ianao rehefa mpanota ianao dia oringany ianao ary rehefa tsy mbola ringany ianao am'izao dia voatsiprinao rehefa maty any amin'ny farimy rehetra avy any amin'le feu éternel mamono anao tsakijano zany ny toerana famonona amin'ny fanahy izao no misy anga zany ka zay le tenin'ny mpamina ny farany tenin'ny mpamina ny farany taona zany meko anao zany Yahoshua le mpamina ny farany mpamina ny Israelianina araka ny teny dada Yahva hoe mpamina ny Israelianina no enonao ary ho arahanao zay ny amarahantsika anazy Deutéronomia 18:15 Deutéronomia 18:15 mpamina ny Israelianina no enonao anatin'ny Sefer Torah Jiosy zany vakitsika sady amarahantsika anazy izay no jerevantsika ndray manaraka hoe raha ny lalàna zany dia tsy maintsy atao amin'ny Israeliana eto ihany ny azo rana ny teny zary Israeliana ihany tsy maintsy enona teny fa ny ankoatra zay dia tsy mahazo Deutéronomia 18:15 eo avarahantsika ara ny teny voninahitra dada Yahva sy Joshua mpamina ny avy eo aminao dia avy amin'ny rahalanao tahaka ahy zany hoe mitovy aminao izy Mose ka izaho taranaka Israelianina ohatra anaty dikan'izay hitarika an'izareo izy ireo any anefitra amin'io fotoana io dia izao no hatsanga ny avahandriamanitra ho anao ary izy no enonareo zay io mpaminany Israeliana io ihany zany no azo enona zany fa raha vao tsy Israelianina dia tsy azo enona refeso indray ny mpaminany miresaka aminareo iza ny mpaminany miresaka aminareo dia samy mandrefiny azy tsika ianà zao dia tena mpaminany Israelianina mihitsy ny no arahako hatramin'ny farany araka ny tenin'io Andriamanitra Abrahama io zay no hoe teniny Andriamanitra Abrahama Yahva ary Andriamanitra Mose Yahva mpaminany Israelianina zay no jerevantsika sy ny tohin'izay satria fahonjena mandrapa tonga antsika any amin'ilay mpaminany farany zay atao hoe Yahoshua no anarany fa zany ny tena mpamonjy zany mpanavitra zany iraka farany meny dada Yahva ho amin'ny fanavotana ny olona dia miraso antsika zay nandresy nanaraka ho tahiny Yahoshua ny antsika etra rehetra ho tahiny dada Yahva satria tao amin'izany Yahoshua zany nazona ny famonjena zay le ho azavaintsika mihitsy zay ho ampahafantarina antsika hoe tena nisy mihitsy ny lamina asa-pamonjena ary ho jerevantsika hoe nakaiza ty teniny dada Yahva ty raha monjy ny olona izy aiza ny teny misy anazy efa mazava fa tao Israel satria Andriamanitra Abrahama izy dia lasa Andriamanitra Mose no zany ary amin'ny taranaka Abrahama nakany amin'ny Mose no misy anazy satria ireo no nafantatra ny anarana ary ny Andriamanitra Mose rehefa mino amin'ny Mose nareo dia tsy maintsy mino ny Andriamanitra Mose ka ny Andriamanitra Mose dia ao anaty Sefer Torah ary ny Sefer Torah dia miteny hoe Yahva zany Andriamanitra zany fa ny tena mipetraka hoe inona zany ny tokony atao rehefa resy lahatra dia arao foana ny fampianarana fa atoranao dony ataonao fa zao ny teniko aminao manarany Elia atrady andao iaraka amiko hoe za hamonjy ny fanahiko hoe za tsy hamonjy tsy hanary ny fanahiko fa hamonjy andao zay hamonjy ny fanahiny miaraka amin'ny Elia daoly amin'izay manerana an'izao tontolo zao honjeo ny fanahinao fa ny fanahy zay manova anarana dia ho faty ozy dada Yahva araka ny teny ny mpaminany Ezekely mpaminany Israelianina zany ary ny mpanota rehetra tsy mihaino anareo zany ozy dada Yahva ary izy tsy azonareo terena fa tsy mihaino izy tsy misy an'izany hoe mivavaka dia mifona dia mivavaka dia mifona dia manao ny ataony dia mifona dia manao ny ataony tsisy Andriamanitra ny teny an'izany fa ny mpanota dia ho alefako any amin'ny farihy rehetra afo ny teneny fandringanana fahatezerana mirehitra zany ny miandry ny mpanota ohatra anareo io dia nareo mpanota rehetrarehetra amin'ity planeta terre ity mpanota daholo nareo ny mbela rehetrarehetra tsy misy afaka na ny ray aza honjeo ny fanahinareo nao anaraka ny Elia efa afaka itsika dada malala Yahva aho nambarako ny teninao ary tamin'ny fitiavana sy ny hery bevy any aminao ny nanam-porofona zay mbola ianao ihany koa ny manam-porofo satria teninao avokoa zao fa tena fitiavana ny teninao nampisehoanao miharihary amin'izay fa tenenao ilay Andriamanitra Abrahama
nasino miariary hatrany amin'ny anaranao ary nasino miariary natao hitapoko hitapirenena fa tsy mahay manota zay miaraka aminao. Zao eliany ranao zao mihitsy ny vavolombelona sy izay rehetra efa nataonao hita maso manaraka azy. Dada iava-malalo, sambatra zay tafaraka aminao fa tena voasoratra ny amin'ny lanitra ny lanitra ny anarany, tena avotra izy ary ho tonga soa ny amin'ny lanitra ny lanitra. Vonjeo zay mandre an'izao teny zao, avoto dada iavao fa lo hivavaka zay trano tady ianao. Vonjeo ny tsirairay avy fa tena fitiavina ianao, tonga ny andro tsy maintsy ampahafantarana ny olona marina mba hiverenanao any aminao satria mandeha ny fandringanana, efa mandeha ny mpandringana. Dada iavao, vonjeo zay mbola azo vonjena, avoto zay mbola azo avotana, atao maimiaino zay mbola afaka mandre, voninahitry no mandrakizay. Saora betsaka dada malay iavao, minarany Jesosy. Amen. Dia mirary esotsika tra samy tenao soa ho amin'ny fitoza fampianarana manaraka ary ny hatsarany dada malay iavangy ho amin'ireo tsiray avy ho amin'ny manaraka indray velomatory.